Niakapeo ary namaly ny fanambarana izay nataon'ny sénateur Lilson René de Roland ny soloavim-bahoaka Nicolas Randrianasolo. Tao anatin'ny fihaonana tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny hôtel Colbert-Antareninina no nitondran'ny député Randrianasolo Nicolas ny heviny mahakasika indrindra izay fanambarana izay nataon'ny sénateur Lilson de Roland izay. Miendrika fiatsiana ary fanoganam-panjakana fanambarana nataon'ny sénateur Lilson René de Roland hoy solombavambahoaka Randrianasolo Nicolas andray fihaonana tampony roa lehibe ao anatin'izany fihaonana tampony francophonie Madagasikara ary mila fitoniana hoy ity solombavambahoaka ity. Atotony sommet araky zay matetetika reo sommet eto tsika zany mila fitoniana eto amin'ny tasy ny firenena hanao mbo sy mipetraka amin'ny sena eo dia fa regny fesaka ataonao zany dia porofondreo zany fa hamingafinga ny fitondrana fogna raha tiana atao regny zany sahala amine indice na sahala amine coup d'état raha ataon'regny zany tsy tena message tena hitanao ohatsy tsara manao zavatra izy fa nikonokonona dia igny zany nataony toutes les moyens na ataon'ny sénateur mba afaniteny izy rehefa elabe nanao fesaka sahala am'izany fa voara maso foana izy eritreritra mikonokono zavatra foana zany dia namana gauche droite amin'ny officer supérieur reo fa nendena sy niteny zany satria gn'antony président moa zany mbo sy nagnabeko anay zany hoe anao zavatra dia sy mesy nandevitra foana zay fa regny zany fa misy zavatra mikonokono fa tagnaty fony ela be regny zany dia lasa sénateur izy dia manao ohatrany regny sy azo atao regny. Mitsipaka marindrano fanambarana izay nataon'ny Lilson René de Roland izay milaza fa atao anatin'ny teritera ny zoran'ny fifidianana loholona izay nitotsaina 9 Desambra 2024 ny député Ampetroka. Tao anatin'ny mangarara noho ny zoran'ny fifidianana loholona hoy Andriamatoa Randrianasolo Nicolas. Izy milaza hoe magana vato izy ny délégué sy ny district sy ny préfet na hoe manao propagande raha nanao an'izany zany ny ahita amin'ny fitondrana zao dia sy tokony ho résultat anay zany na tamin'ny maire na tamin'ny sénatorial eo hita proof zany fa ny fanjakana sy resaka teritery io fa io zavatra mangarahara ino loa zany fa hoe mangala sy ny district mangala sy ny délégué mangala sy ny préfet sahala am'izany exemple ameko anjareo fotsiny fa raha zay nanao be de pouvoir sy tokony ho azy ny tima ny commune urbaine nipetroka fa raha vetina maharalaka le olo ifidy mba misafidin'le olo ohatran'izay nira Madagasikara fa aza miten'olona loatra fa izy sy fitiavanao ny ministre Olivier dia akambanao Madagasikara mpitondra Madagasikara ty manontolo. Nitaky ihany koa nisy ny fifanatrehana ampitaina amin'ny ano aman-jery eo aminy sy ny sénateur Lilson René de Roland ny solombavambahoaka Randrianasolo Nicolas.